ho aminareo olona masina izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hitsanga antsika hanao ny hira fanentanana azakazaka masina. Andeha isika hiaraka. Irahantsika mamaky ny Salamo 220 hatramin'ny 5. Aorianan'izay hira 170 vita ny vavaka vao mipetraka isika. Salamo 220 hatramin'ny 5 irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe faly ary sy ireo tampoka andesika ao any an-tranon'i Jehova ny tombotray efa mijoro eo anatin'ny vavahatanao Jerusalema. Ianao Jerusalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no miakara firenena dia ireo fireneny Jehova. Lalànan'i Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Amen.
midera manome voninahitra manandratra anao izahay ry Andriamanitra rainay fa ianao no mpanjakany mpanjaka, ianao no tomponay mandahatra ny fiainanay ary Andriamanitra velona masina izay mijery manokana ny fiainanay tsirairay avy. Mideranao izahay ho izany fa Andriamanitra ianao manoloana ny fahalebiazanao anefa no miariary koa ny mahatsinitsinina anay, manoloana ny fahamasinanao no mampiariary ny faharotonay ary izany no iondrehanay eo anatrehanao mifona aminao ny amin'ireo adalàna sy fahotana maro samihafa tanterahanay eo anatrehanao. Mamondrafo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoanay. Sasao madio zay mba ho afa-keloko ary diovy izahay mba ho afa-pahotana fa taminao ihany no nanotanay. Mianjaanja eo anatrehanao ny fiainanay ka hitanao izay rehetra nitanterahanay, ny angatahanay fa nadiovana sy ny famondramponao aminay. Dia misaotra indrindra Tompo fa fantatray fa raha miaiky ny fahadisoanay izahay dia matoky sy marina ianao ary mamindra fo aminay dia isoranay ny famondramponao izay tsy lany ritra aminay tsirairay avy. Dia izao fanompoako vavahana tanterahana izao angatahanay indrindra ny fahafenon'ny fanahinao masina sy ny ankasitrahanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny velona. Tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika mialohan'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ataontsika mihira fahasivifolo amin'ny zato andininy voalohany ary mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny ny andininy faharoa sy fahatelo. Sika dia tonga eo fotoanan'ny ankizy sy ny tanora ary vavatsika. Misaotranao izay Jesosy fa mbola omenao izao fotoana maraina izao indray ka ahafahanay mizara ho an'ireto ankizy sy ny tanora izany. Omeo sofina iaino izay Jesosy ary saina iaino ary ataonay voninay trao Tompo ny zavatra rehetra izay tanterahanay. Amin'ny anaranao ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny soratra masina omenantsika androany ankizy dia ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko fahatelo amby roapolo, andiny fa 5:10 sy 5:20. Toy izao vakin'izany amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, raha endry ny fonao dia ho faly koa ny foko. Omeo ny rainao sy ny reninao izay fifaliana izany. Eny, aoka hibita karavony ilay iray miteraka anao. Amen. Misy tantara kely anankiray omenantsika. Ny titrany dia ilay lisitry ny eny. Indray hariva raha teo am-panomanana sakafo hariva, ineny
renim-pianakaviana dia niditra tao an-dakozia ny zanalahy kely ary nanolotra lista kely iray ho azy. Fa le reny nahita azy nanao hoe ity neny misy lisitra omeko anao mba misy fiangaviako aminao. Dia ity mba lisitra fitakiana dia vakiny neniny ilay lisitra. Dia ozy izy ilay zanany hoe neny tsy ianao mamaky anazy fa aleo amakiko anazy aminao. Dia izao no tao anatitra ny lisitra ilay zaza. 200 ariary ny karamako irahana manafako isaky ny hariva. Dia ary 100 ny mietsehany ohatra hoe mividy menaka na mividy savony. Dia 500 manadio tokotany fa ny tokotantsika tena lehibe. Dia ho an'ny fiandrasana ny zandriko rehefa manao volony dia ary 100 ariary. Ny fahazokinao tsara ny ampianarana dia 500 ariary koa. Izao la nijery dessin animé iny na manao jeu no irahany neny dia tena tsy tiako mihitsy izany. Dia iny izany tsy maintsy ataoko somary lafolafo dia 1000 ariary. Ny totaly efa nanako an'eny izany dia efa 104 ariary isan'andro. Dia ny teny anazy ny reniny za koa anaka ozy izy mba manana lisitra omeko anao dia eo amakiko azy aminao indray izy neny. Izany tondranao nandritsy ny 7 volana tao an-kibo dia maimaim-poana. Izany sahirana tsy matory rehefa marary ianao dia maimaim-poana. Dia nitebitebiko sy miayayako aminao koa anaka dia maimaim-poana avokoa. Ny toro-hevitra ny fikarakarako anao any an-tsekoly ny fandoavana Nikolazy ny sakafonao atatokantrano dia maimaim-poana. Ho amin'ny kilalao anao isaky ny fety dia maimaim-poana koa anaka. Ary ambonin'izany rehetra izany anaka dia ny fitiavako anao dia maimaim-poana koa. Rehefa nahavy namaky ny zavatra nisoratandreniny ilay zazalahy kely dia tonga dia nitoraka teny amindreniny sady nitomanka nanao hoe mifona neny tiako loatra ianao. Mifona sady nofiny mafy ny reniny. Nalainy moramora ny pensily azo teny an-tanany dia nisoratany ilay lisitra nataony ka nasolosoratra hoe efa voaloha avokoa ny karamako rehetra. Inona ny afatra antsika amin'izany ndraiky izy? Ny afatra dia resaka fankatoavana. Mahatonga disadisa matetika ao atokantrano fa ny amintsika sy ny amintsika mpianatra sekoly alahady dia mila fanomezana tsara indrindra ny fatakaranao fa tena tianao zanany ane io reninao io. Ary tsy voavidy vola aman-karena izany, tsy voatery izy fanomezana koa meneny fa mila ineny amintsika dia mila fanajana fankatoavana ampitarana no andraisana anao. Dia indrary misy vavaka irahantsika manao. Ary vavaka tsika Jesoa misaotranao fa mbola nomenao an'eny fa namasina fenoy ny fanahy fankatoavana ihany koa. Amen. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen. Fumara
ivavaksika riavana ry tompo Andriamanitra io velona ianao ary mahery ny teninao manana anjara amin'izany teny izay izy ankehitriny koa dia misaotra sy makasitraka anao ny fanainao masina ary no angatahnay hanazavanay tsirairay avy handray ny teninao ao ireo mpanomponao izay amaky ny soratra masina ny mpanomponao izay hizara ny hafatra avy amin'ny teninao ary reto vahoaka maro izay hiaino mangetaheta mba ho tena andehananay tokoa amin'ny fahazavan'ny tavanao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay amen. Iaraka amaky sy hain'ny teny soratra masina isika riavana ao amin'ny bokin'ny salamo faefatra amby valopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ende ny hatsaran'ny tabernakelinao Jehovah tompony maro manina sady votona lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiky ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona eny mitsikiriky mahita trano ary ny siditsidiny mahita kany ho azy ametrahany ny zanany dia ny altaranao Jehovah tompony maro mpanjakako sy Andriamanitra sambatra izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy sambatra izay olona manan-kery avy aminao aompony ny lalana ary mandeha mamaky ny lohasabaky izy dia ataony misy loharano izany ary ny loharano manaro ny mpitahiana azy miampiery ny ampandehanana izy samy miseho anatrehan'Andriamanitra anjony izy rehetra. Amen. Hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka amin'ny Marka toko 1:10 hatramin'ny 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Jerusalema izy ary Jesosy niditra teo akanjan'ny tempolo dia nandroaka izay nivarotra sy izay mividy teo akanjan'ny tempolo sady nanjera ny latabatra ny fanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempolo dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa efa nanao azo zo fieren'ny olona. Amen. Amaraka ny famakiana ny soratra masina sika riavana arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 4:20 andininy 1:20 hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary no nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fiteny Likonia hoe efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona ary ny anaran'ny Barnabasy nataony hoe Jupitera ary Paoly kosa Merkory satria izy no mpitarika ny teny manaratra ary ny mpisoron'ilay Jupitera teo alohan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka izay nitondra ombolasy voninkazo natao fiaingona ho eo am-bavahady ka nikasanao fanatitra fa nonare izany apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nisarapaka nakeo afovoan'ny olona sady niantso nanao hoe raondrina ahoana no anaovanareo izao olona tahaka anareo ihany izay ary mitoro ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-pony izao hanatona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia izay namena ny firenena rehetra handeha tamin'ny lalana izay tiany naleha tamin'ny andro lasa kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy fa manao soa izy mampilatsaka ny ranon'orana avy eo amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana nefa na dia nilaza izany azy izy dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hanompo zavatra atao fanatitra aminy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana miteninao amin'ny fahamarinana. Amen.
Itsenantsika ny toroteny dia hitsangantsika no ny hira fa 7 sy 900. Amizao alahady ny sampana Dorcas Fobe zao sady alahady ny sampana Rofia ihany koa dia ny filazantsara araka marika toko 720 no angalantsika afatra. Ny andininy 720 manao hoe dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Amen. Tanjon'Andriamanitra trano amboloany riavana raha nanao ny faharian'Andriamanitra ny anana ny zavaboary rehetra fiainana lavorary. Fikasan'Andriamanitra ny rindrana sy ilamina ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho zavatra. Rehefa tafiditra teo amin'ny fiainan'ny olona nefa riavana ny fahotana vokatry ny tsy fankatavana ny ten'Andriamanitra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia tonga ny fahafatesana. Rehefa tonga fahafatesana dia tsy nanana hery iverenana tamin'Andriamanitra intsony ny olona, koa na dia misy mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazana ary toy ny mpaminany ny ranan'Andriamanitra dia tsy misy vokany teo amin'ny fiainan'ny olona izany vao maika ary na tonga reto vahoakan'Andriamanitra reto na onda sy ny kony tamin'Andriamanitra reny mpanompon'Andriamanitra izay nirahan'ireny. Betsaka riavana ny mpanompon'Andriamanitra izay nirahan'Andriamanitra amerina ny olona indray ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, amerina ny olona indray ho amin'ny finoana sy ny fanekena ao amin'ny Jesosy Kristy. Nefa vokatr'izany lasa fanenjehana sy fikomiana an-dalan'Andriamanitra indray no asetra izany mba ahafahan'Andriamanitra mampifondrina ny vahoakany anompo azy hahatonga ny olona iainy ny teny fanekena. Izay natonga an'Andriamanitra nanorina ny tempoly. Nampiasa olona trano Andriamanitra tamin'ny fampitana ny afatra tamin'ny vahoaka, ny mpanjaka, ny mpitsara, ny mpisorona, ny mpaminany. Ary tao amin'ny tempoly no toerana izay nataon'Andriamanitra ionana indray amin'ny vahoakany tamin'ny alalan'ireny mpanompo maro isan-karazany ireny. Ary dia tsapan'ny vahoakan'Andriamanitra arak'izany ny lanja ny tempolin'Andriamanitra hoe sabidy zany fionana amin'Andriamanitra izany. Ary rehefa lasa ny hely tany am-pielezana tany ny vahoakan'Andriamanitra dia mahatsara ny lanja sy ny asaribidiny izany tempoly izany. Ny tempoly
no naorin'Andriamanitra ampitombo indray ny finoano vahoakan'Andriamanitra ary ao ihany koa no ampona an'Andriamanitra ao anatin'ny tempoli. Ity marika toko 120 izay anisan'ny perikopantsika androany ity dia mitantara ilay fotoana iakaran'ny olona hanompo an'Andriamanitra. Ao anatin'izany ilay fiakarana izay isiany etaetan'ny olona te hitady famonjena, etaetan'ny olona te hiaino sy hiaona amin'Andriamanitra ary ampianatra indray ny olona ho amin'ny lala marina, ampivelona indray ny olona atoky sy ino amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao riavana dia ny fiangonana no solon'ny tempoli izay fiangonana toerana fahatsika miaona amin'Andriamanitra, toerana fahatsika manompo an'Andriamanitra ary noho izany fisiany fiangonana izany indrindra no nahatonga nyity teny ity hoe ny trano katao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Miafatra ho antsika riavana ny amin'izao alahady sampana Dorcas fobe izao dia izao hoe ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra. Izay miafatra voalohany ny famerenan'i Jesosy Kristy ilay teny voalaza tany amin'ny Isaia 4:20 ny 7 dia manambara fa n'Andriamanitra ny fiangonana, izany hoe tranon'Andriamanitra. Ny hevitra fototra ilazana ny trano amin'ny soratra masina dia anambarana ihany koa ankohonana, ankohonana ihany koa no anambarana ny trano. Raha milaza izany Andriamanitra hoe ny tranoko dia natao fiangonana dia milaza izany hoe ankohonan'Andriamanitra ny fiangonana. Izy Andriamanitra mihitsy no niteraka ny fiangonana ary dia ao anatin'izany no misy ny loharanopirana, ny antom-pivelomana izay fandraisan'ny olona ao amin'izany fiangonana izany. Ny fisiany fiangonana arak'izany dia maneho fa manatrika antsika io Andriamanitra io, maneho ny fanatrehan'Andriamanitra antsika ny fiangonana. Ny fanontaniana nefa dia izao hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'Andriamanitra miseho sy tonga eo fiangonana ary izy ihany koa io Andriamanitra manatrika sy tonga eo amin'ny fiangonana io. Ao amin'ity marika toko 120 ity dia voalaza ampandinika soratra masina fa miseho ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra miafina no miseho ka mampiharihary ny mampanjaka sy mahatombo any Jesosy Kristy. Ny orakoraka sy ny antsoantso nataony vahoaka ny marika toko 120:7-10 dia manambara fa izy ilay Mesia. Ary izay indrindra riavako amin'izao alahady sampandrofy izao izay ankalazaina ny fiakarana tambonahitra tao Jerosalema dia mifamatotra amin'ny Salamo 20:20 no fa 9 izay norain'ireo vahoaka ireo izany Salamo fiderana izany nirana tamin'ny filaharam-be tamin'ny andro Paska izany fiderana izany. Vavaka mitoro fanentanana mesianika izay no nyredon'ny reto vahoaka ireto izay nanandrono retany aman-davitra mitondrony fa Jesosy Kristy ilay Mesia, Jesosy Kristy ilay ilan'Andriamanitra ary dia ilay Andriamanitra tonga sy ilay Andriamanitra miditra teo an-kianjan'ny tempoli ary dia tsy nahagagarak'izany riavana ny fihetsika izay nataon'ny Jesosy teo amin'ny tempoli, nandrava, nandrodana izay rehetra tsy madio tao anatin'ny tempoli satria maneho fa izy Andriamanitra madio, Andriamanitra tsara, Andriamanitra masina dia makahala izay mety ho karazam-paharatsiana rehetra. Ny ampatavavan'i Jesosy Kristy izany riavana amin'ny fiangonana arak'izany dia mampianatra fa ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra ary dia ilay Andriamanitra makahala ny faharatsiana mihitsy no manatrika antsika ao anatin'izany fiangonana izany. Riavako manala tsapanao tokoa ve
amin'ny fotoana izay miaonana ao an'Andriamanitra, amin'ny fotoana izay idirana ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, fa tena tranon'Andriamanitra ity iaonantsika ity. Izany hoe Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, araka izay nambaran'i Paoly dia nampanaika ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana azy tena any amin'ny Efesianina toko voalohany any 5:20-7:20 izany. Ary dia maneho ihany koa hoe Kristy lohan'ny fiangonana. Paoly moa dia maneho mandrakariva ny malohany fiangonana hatrany an Jesosy Kristy aseho mandrakariva izany amin'ny asa sorana. Ny fahafantarantsika riavana fa Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana no mahatonga antsika hevitra mandrakariva fa itsika dia ankonan'Andriamanitra. Izany hoe rahavavy mpirahalahy ao amin'Andriamanitra isika vahoaka kristianina misy fiomboana-po ary dia samy momba ny tena Kristy isika ankonan'Andriamanitra isika vahoaka n'Andriamanitra rehetra izao tonga ato anatin'izao tranon'Andriamanitra izao noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ary dia foana arak'izany ny endrika fanavakavahana rehetra rehefa tonga ankonan'Andriamanitra ny olona foana ny fanilokiliana rehetra fa iainana kosa ny fiangonana, iainana ny fifankatiavana satria izany no mampianatra Jesosy Kristy antsika. Tsy misy samilaza mihitsy ry havana hoe ho tompon'ny fiangonana hoe fiangonana ity fa an Jesosy Kristy ny fiangonana. Ny hevitra sy ny asa rehetra atao anatin'ny fiangonana arak'izany dia tsy izay tiantsika na izay metimety amintsika fa izay tiany Jesosy Kristy, izay hitarihan'i Jesosy Kristy antsika satria izy ny tompony asa ary ny sitrapony no tanterana ao anatin'izany asa rehetra atao ao anatin'ny fiangonana sy ny asan'Andriamanitra izany. Ary tsy azo atao ry havana ny miambo hoe mahavita irery ny asan'Andriamanitra hoe za tsy mila olona, tsy mila mamana, vitako irery ny asan'Andriamanitra. Tsy miambo mahavita isika tsy mirehareha fa tokony tsaroana mandrakariva. Voalohany indrindra hoe Andriamanitra tompony asa ilay naniraka ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ary dia nanome mpiara-miasa tsika ihany koa, tsika samy zanak'Andriamanitra miombona satria ankonan'Andriamanitra ary dia miombona miray fo miray saina miara-miezaka havita ilay fikasan'Andriamanitra satria Andriamanitra madio, Andriamanitra masina, Andriamanitra mpanjaka. Ilay Jesosy Kristy tompontsika ao anatin'ny fiangonana dia mampianatra antsika fa ato anatin'ny fiangonana dia fanomponan'i Jesosy Kristy no tanterantsika fa tsy mitovy ny amin'izay mety fikambanana hafa any ivelany any. Ry havana malala ny sampana Dorcas dia sampana anankiray ao anatin'ny fiangonana ekena fa ny vehivavy dia samy manana ny toetra sy ny maha izy azy ny tsirairay, tsy vehivavy fa ny olombelona rehetra fa mahan Jesosy Kristy fiangonana amahan Jesosy Kristy sampana dia izay sainy Jesosy Kristy izay no mitarika sy mibaika antsika amin'ny asa fampandrosoana rehetra atao anatin'ny fiangonana, amin'ny asa fampandrosoana rehetra atao anatin'ny sampana ka manafoana ny saratsarana sy ny saratsarana ary tsisy tokotokoana satria samy momba ny tenan'i Kristy isika rehetra. Miafatra faharoa ao anatin'izao aladiny Dorcas sady aladiny Sampandrofia izao dia izao ny fiangonana dia trano fivavahana. Ny fiangonana dia trano fivavahana. Antony anankiray izay nananganana ny tempoly tao Jerosalema ry havana, ny foto-kevitra hoe ny tempoly dia toerana iaonan'ny mpianakavy, ny tempoly dia toerana nomponan'Andriamanitra. Ka raha resahana ny atao hoe trano fivavahana dia tonga ao an-tsaina trano hoe trano nomponan'Andriamanitra, trano natao hanaovana ny asa fisoronana izay kendren'Andriamanitra ataontsika iombonantsika sy anatonantsika n'Andriamanitra. Ireny zavatra rehetra ry havana no iainana ao anatin'izany fanompolo izany
tahaka le nataontsika teo fiderana fisaorana fifonana sy fibebana fangatana amin'Andriamanitra ny vavaka mahatsiravana dia fomba anankiray ahafahana miaona amin'Andriamanitra fomba anankiray ahafahana mifampiresaka amin'Andriamanitra ary dia avy eo anatin'izany fotoana ivavahana izany miaona amin'Andriamanitra isaorana an'Andriamanitra andraisana ihany koa fahasoavana andraisantsika fitahiana ary eo ihany koa ny andiniantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ahafahantsika mandihy tena hoe mpanotany antsika tena ahafahantsika ihany koa miverina eo anatrehan'Andriamanitra malola zany fahamasinan'Andriamanitra izany satria Andriamanitra no tompony zavatra rehetra ilay Andriamanitra no ivavahana dia tsy misalasalantsika vahoakan'Andriamanitra rehefa tonga ao anatin'izany tempolin'Andriamanitra izany mangataka hery amin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra mety mahatery antsika ny amin'izay rehetra mety manahirana antsika satria ilay Andriamanitra naniraka an'i Jesosy Kristy no na maniraka antsika ihany koa Jesosy Kristy ny teny an'izao teny izao hoe mangatara dia omena ianareo hitadiava dia ahita ianareo tondony dia voany ianareo fa ambon'izany rehetra izany driava ny zanak'Israely dia nametraka tao an-tsaina nametraka tao am-pony mandrakariva fa Andriamanitra loharano fiainana izy mipahary izy mpamonjy ary izy mpamorona ny zavatra rehetra zany hoe ny fisiany trano fivavahana zany dia maneho ilay antom-pisian'Andriamanitra ilay maha izy azy n'Andriamanitra mihitsy izay ny antom-pisiany trano fivavahana dia nitanteran'Andriamanitra maty zany taminahatiravan'i Jesosy Kristy tonga dia ty amin'izao tontolo izao ary dia natonga Paoly ihany koa hijoro vavolombelona milaza fa Andriamanitra velona izy Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany ary Andriamanitra nanao ny ranomasina Andriamanitra nampilatsaka ny ranon'orana Andriamanitra mampamokatra ny tany asan'ny apôstôly 4:5 hatramin'ny 7:10 Andriamanitra velona riavana no ivavahantsika velona ny Andriamanitra ka ny fisitsika fiangonana izay mbola miara-miombona atao anatin'ny trano fiangonana tahaka izao dia maneho indrindra izany fahaveloman'Andriamanitra izany matoa zany mbola misy ny fiangonana matoa mbola misy ny finoana kristiana mbola misy ny ankonan'Andriamanitra sy ny mpino kristiana dia manambary zany fa Andriamanitra velona io Andriamanitra io ary izay fahaveloman'Andriamanitra izay ihany koa no nanomeza ny fiainana ho antsika tsirairay ary dia izany no antony fahavelomantsika ao amin'Andriamanitra zany riavana no manafoana ny endrim-pahafatesana rehetra manafoana ny fahotana amin'ny resaka fahafatesana zany atao amin'ny tontolo fivavahana dia ilay fahotana ihany koa no resana ao anatin'izany Andriamanitra velona tonga naneraka an'i Jesosy Kristy nandraisa ny fahafatesana ka ny fahaveloman'i Jesosy Kristy ihany koa no mamelona ny finoantsika ary zay natonga an'i Jesosy Kristy milaza hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be izaho fananganana maty sy fiainana izay mino ana dia maty aza dia tsy ho faty mandrakizay ny fahaveloman'Andriamanitra riavana dia izany no mamelona ny finoantsika kristianina ankehitriny ihany koa ary zany finoana izany no ahafahantsika mijoro vavolombelona eo anatrehan'ny fiarahamonina na sarotra ny fiainana dia betsaka ny zavatra manahirana velona ny tompo mamelona ny finoantsika ary dia tsika velona ny finoantsika dia miasa ho an'Andriamanitra ihany koa tsika ka rehefa mivavaka ao amin'ny fiangonana tsika dia fiangonana vahoakan'Andriamanitra mahatsapa mandray sy miaina izany fitahiana sy fahavelomana izay avy amin'Andriamanitra izany ry havana mananatra rehetra mitombo misaotra an'Andriamanitra tsika fa miariary ary miseho amin'ny fiainantsika fahaveloman'Andriamanitra ka mitarika antsika ho tonga atao anatin'ny fiangonana mitarika antsika
mbola mahatsiaro ny trano fiangonana tady tsara ry havana tamin'ny andro zay tsy nahafahan'ny olona niditra taty am-piangonana tamin'ny androny figoana fa tena mahatsiaro zany hoe hafa ihany mandeha any am-piangonana na dia samy miara-miombavaka ao atokantrano ary ny fiangonana tsirairay hafa ihany ny miombona ao anatin'izany trano fiangonana izany fahasoavana ao antsika mantsiry havana ny fisian'ny fiangonana ary dia tokony tsapantsika mandrakariva hoe rehefa mivavaka ty am-piangonantsika dia betsaka ny fitahina zay raisika betsaka ny fahasoavana ary dia tsaroana ilay iran'ny antokopira anankiray hoe tato an-tranonao raha io no nandraisana fahasoavana tao nanaovana fanekena tsaroana izany ira zahadriavana raha miresaka hoe fiangonana tempolitsika dia misy zavatra tsaroana be dehibe tao nanaovana batisa tao nandraisana hompandray tao nanamasinana ny fanambadiana tao nandraisana fampaherezana zava-dehibe eo fiainantsika riavana ny fisian'ny fiangonana ko andeha antsika riavana anao zava-dehibe ny fiangonana sy fivavahana ka hisaotra n'Andriamanitra mandrakariva satria Andriamanitra mamelona indray fanantenantsika rehefa tonga ato anatin'ny fiangonantsika izany ny androm-pisian'i Jesosy Kristy nanolorany tena teo amin'ny azazaliana hamonjy antsika ary dia amin'ny fotoana rehetra andehanantsika ty am-piangonana dia aokatsika hifantoka tanteraka ao amin'Andriamanitra ary aokatsika tena hoe anao vavaka tena vavaka fiaonana amin'Andriamanitra mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany no atolavantsika ato anatin'ny fiangonana ary mandray sitrapon'Andriamanitra tsika dia maneke ho diso manoloana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany ka velona ao amin'Andriamanitra ka manavao indray fanoloran-tenantsika ary tonga ato anatin'ny fiangonantsika mandreny ten'Andriamanitra dia miaina ny fiavoazana dia rehefa velona indray ny fiarahamonina dia fiangonana miavao raha tsapanao sinonao ary havana fa Andriamanitra tena manavao manome fiainana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy dia aza misarasara mangataka amin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra mety matery antsika ary ararotsy ny fotoana ioanantsika amin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra mivahorantsika fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika fantany momba antsika rehetra ary dia izay mitarika antsika angataka amin'Andriamanitra ary rehefa mahatoky sy mino isika dia omeny antsika izay mahasoa antsika ka dia miorena tsara amin'ny finoana ary dia ao anatin'izany fiorenana amin'ny finoana izany ihany koa dia ny fihazonana ny fanekena ry havako aza variana ny amin'izay mety ho azakazaka sy ny firotoroton'ny fiainana ka lasa manadiny indray ny fotoana hivavahana lasa manadiny indray ny fotoanana fiombonana amin'Andriamanitra ataovy zava-dehibe amintsika hoe misy fiombonam-bavaka ary dia misy fiombonana indrindra ny fiarahana mivavaka ao anatin'ny sampana ho antsika sampana Dorikasy manokana ao anatin'ireny fotoana reny no ararotantsika navoazana ihany koa ny fanompoana dia taontsika namafy ny fiantsoana indray amin'ny fotoana izay ao anantsika amin'Andriamanitra tsy mijosy izay niakatra tany Jerosalema izay tsarovana amin'ity andro ny andro sampandrofy ity andriavana fa asika rehetra ihany koa efa tonga ao amin'ny tempola dia vahoaka n'Andriamanitra iray miara-miombona ary fiangonana satria ankonan'Andriamanitra iray samy hafa fefy kanefa no fitiavan'i Kristy dia lasa miombona isika lasa mitovy fomba fijery satria navondron'Andriamanitra ho fiangonana iray navondron'Andriamanitra ao anatin'ny sampana iray indrindra antsika sampana Dorikasy izao miaina ao anatin'ny fahasamihafantsika mampandroso ny fiainan'ny fiangonana mampandroso ny fiainan'ny sampana kanefa miaza mandrakariva anana fanany fiombonana amin'ny tombory havako ny fiainam-bavaka amafisy ny fifandraisan'i Jesosy Kristy mba ho tena fiangonana mba ho tena Dorikasy miombona tena Dorikasy tia vavaka manaja ny lanja ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay manatsofina enti miaina aoka izy hiaina izay lazay ny fanahy fiangonana. Amen.
andeha iombavaka sikariavana indreny afaliny fonay ry tompoandriamanitra ay no ny amin'ny teninao zay nambaranao taminay teo mamelombelona ny fononay mampitombo ny fanantenanay no azavainao taminay tamin'ny alalan'ny mpanomponao no mahazava-dehibe ny tempolinao Andriamanitra ary ny mahazava-dehibe ihany koa ny ivelomanay ao aminao toy satria velona n'Andriamanitra ivavahanay dia tokony miseho miariary ihany koa amin'izay ataonay rehetra fa velona ihany koa izahay tompo maloana zany sitraponao izany miara-manaiky izahay araka ny antso izay natao tao anatin'ny toriteny fa tsy mahatanteraka izany sitraponao izany ko mamelany elika mamindrafo aminay fa tsy fantatra izay ataonay misaotranao izahay raha omenao fotoana afanay manavao ny fanoloran-tenanay tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao izay olona mamindra fo mandrakariva ary te hitondra nay hatrany ho amin'ny siadanana koa dia apetraka fiainam-pelantananao tompo tsara ho ny fosy fanazay anananay niezaka ny tsiraray avy miverina aminao Andriamanitra ary amin'izao alahady natokany fobertsekm hitondranam-bavaka sy ampaherezana ary hijoroany sampana Dorcas aba sampana Velolazy dia mba tsara-bavaka manokana ny sampana Dorcas rehetra manerana ny sahany FTKM izahay mba ho Dorcas velona tokoa velona ao aminao Jesosy ka mizara fiadanana ho amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny asa izay ataony tsy sampana Dorcas ihany mety ny ambavaka fa ny sampana velona rehetra ny sampana FTKM fiangonana FTKM ary matsara-bavaka manokana ihany koa izahay ny firenenay ary ny sabatan'olona izay miatrika adi-piainana isan-karazana mba hahatsiaro fa Andriamanitra izay efa nanolorany tena dia velona tokoa ka mizara izany fahavelomana izany amin'ny fomba izay tsy takatra ny saina ka sokafa ny masom-panany tsirairay avy mba hahita ny tavanao Andriamanitra miasa amin'ny fomba maro samihafa amin'ny isa-tokantrano amin'ny tsirairay avy ihany koa ka dia petraka ny fiainam-pelantananao tompo tsara ho ny fosy fanazy anananay ary ny fanantenana ihany koa ny amin'ny ho avy indrindra fa ny amin'ny fiainana mandrakizay izany fararanay izany vavaka zany amin'ny nampianarinao Jesosy Kristy tompo manao hoe renenay isan'andro oasinay anarao toanay fahasakanao ataonay sitraponao fitiavanaka ny andro mionay izanasazoanay ary mamelany elokay takana milaza isymeloko taminay razantonay afakanao tamafanay anatsy anao fatsakana sively ary mifondatra manakizay amen. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy efa nomenoantsika ny toriteny dia andeha hitsangana ny eo ny finoantsika ary sika irahana manonona ny fanekam-ponana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika izay torotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijara nanapaka Pôntio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana mahatika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka vanin'Andriamanitra raitsy tompo avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana hiaraka andreny raharahan'ny fiangonana isika toy izao indray ry havana ny hafatra omena ny sampany Dorcas manerana ny sany fiangonan'i Jesosy Kristy fiadanana ho anareo izany tenin'i Jesosy izany no entinay miarabanareo ry havana misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny asa rehetra izay vita
indrindra fa ny fanamariana ny fahadimapolo taona ny sampana dorcas Foibe izay nahazoantsika nividy fiara tsy mataho-dalana hoentina manao ny asantsika dorcas. Teo ihany koa ny fanamariana ny fahadimapolo taona ny centre tabita voapantsana ka nahafahantsika nanamboatra ny tamboho izay rava, nanangana réfectoire, vita pavé ny parking, voaloko ny trano, omem-boninahitra ray avo indrindra fa izy no anton'izany rehetra izany. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Jaona toko fasivy andiny faefatra. Araka izany diavana dia mitoy hatrany ny asa. Ireto no tsara ho fantatra momba ny fiainambe noho ny fandaminana vamin'ny Foibe RCKM dia emotra ny taona 1924 ny fiainambe itsika no kasaina natao tamin'ity taona ity, nitoerana tsy miova fa fianarantsoa ihany koa manentana antsika hanamafy ny fiomanana amin'ny fiatrehana izany. Momba ny akany Diera, ny tanjona napetraka dia trano misy rihana, hatreto dia mbola ny ao ambany ihany no vitantsika. Koa ampiomanana isika fa ny fampiakarana ny rihana no tsanga mbatany fahenimpolo taona ny sampana dorcas Foibe izay tanapakisika tamin'izay kabe farany teo. Eto Mpamaranana dia mianarany biraony sampana dorcas Foibe sy nytony no hitondrana fankasitrahana antsika hanolorana fisaorana sampana dorcas isa tsy notaparitany ny isa mpitandremana ary ny dorcas tsirairay tamin'izay rehetra fiarahamientana isan'izany ny fandefasana ny rakitra nasionaly famonjika isan-taona. Fandriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitsy ny anarany. Hebreo 9:9 manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny sampana dorcas. Ireto ry havana ny daty tsara ho fantatra. Ny akaiky indrindra moa dia ny lasitselatra 9 May 2024 izay atao eny amin'ny FJKM Ambojava Fanantenana Synodaparitany Antananarivo Andrefana Larana 10. Ny faharoa dia ny Ivy Jobily fisotrondronono Ramatoa Razamakolona Milson Saoly izay mpanjarahany dorcas andeha hisotro ronono tanterahana ny 15 May izao eny amin'ny FJKM Alasora. Fahatelo ny andron'ny gazela dia ny 19 May ho tanterahintsika eny Moramanga. Ny farany dia ny daty ny komity Foibe ny sampana dorcas dia ny 19 Novambra 2024 ao amin'ny tabita ihany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Anao rakitra isika izao raha vako malala rakitra anankiroa no atao mandritra ny rakitra dia hira 420 ao amin'ny firana fanampiny no ataontsika. Bye.
Fitsangana n'olotra ny rakotsika amin'ny hira fahenina amin'ny 700 any andinin'ny fahatelo. Amarana izao fankopivavahana izao isika isaorantsika ny tompany amin'ny fahatanterahany fotoana manontolo ary misaotra anao niaraka ny ombom-bavaka tamin'ny Alahady ny Dorcas sady sampandrofidy. Ny hira fa 5:700 dia ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo no ataontsika mialohan-tsodrano. Rehefa amin'ny finoana ary fahatanterahany tompo aminao izao tsodrano-tononona amin'ny anaran'izao. Hitahanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen. Petraka mivavaka mangina ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.